Christmas mahagaga iarahanao amin'ny HVKL Mission Zoma 23 décembre ao amin'ny Roxy Antaninarenina manomboka amin'ny 4 hariva ny anime artiste tongava maro tsy misy vidim-pidirana. Christmas mahagaga iarahanao amin'ny HVKL Mission Zoma 23 décembre ao amin'ny Roxy Antaninarenina manomboka amin'ny 4 hariva ny anime artiste tongava maro tsy misy vidim-pidirana. Fizorona vavolombelona zay horatsika androany tia dia fizorona vavolombelona amin'ny zavatra nitranga ny asabosy fahaenina amby roapolo ny volana novambra 2020 maraina izy io dia nisy tranga zavatra niseho sy nandalo teto tena zavatra nisy le izy ary horatsika araka ny zavatra miseho eto ny tantara nandalo tao anatin'izany zavatra zany zazakely anankiray tena nisy trangan-zavatra anankiray ary dia efa niafara tamin'ny fahafatesana misy le izy fa andao angamba ny ray aman-dreny no ndeha anotanitsika hoe inona ny zavatra nitranga, inona ny zavatra nandalo tao anatin'izany aretina azo amin'ity zaza ity zany. Zay zany tamin'ny sabotsy maraina io zasy le zanako zany andeha vidy vary amin'ny gony zany zanako zany mitomany dia zay zany tena natsotsoko zany le zay hoetaty fa zay ho andeha hody any an-trano amin'izay dia nomeny anankiray zany le zaza dia zay zany vao niraisiko izy iny tonga kelikely nandray an'izay lalana kely zay jereko le zanako nitambokona be dia tena masony efa sisisika be mihitsy zany dia efa fantako zany ty zanako ty azo mifanintona zany angamba dia iny zany zay iny
niazakazaka afako niazakazaka fa somary niazakazaka mafimafy foana zany za mandeha dia mivavaka zany za manao délivrance foana zany eraka ny lalana eny efa tsy senatr'olona mihitsy zany za amin'iny lalana eny fa dia gaga daholo ny hoe fa naninona ty mamany mamponina ty ty zanako to any fanentina be fa jereo ane ho izy ty dia iny reo zany korokoropaka daholo olona tao aminay zany dia niditra ao an-tranonay fa naninona izy ty ho any entomany dia misentisento be hoa dia izy hoa io mifanentina be dia teo amin'izay samy mivavaka zany zay inona anao zay farany hoe hery mihitsy zany fivavahany dia teo zany zay mijanona kely zay zany le fanintona teo amin'izay namena rano dia izy moa tsy mbola tsisy raha hoaniny mihitsy dia teo amin'izay koa zany zay vao mipetrapetraka eny fa mifanintinintona be indray zany le izy dia farany zany nazoko an-tsaina hoe ndao atsika andeha any amin'ny tompo fa paster Rodolphe zay ao izay heriko hoe ndao atsika andeha any fa tsy maintsy sitrana io zay tao anaty tao zany dia zay moa nandeha teny amin'ny lalana teny olona rehetrarehetra mahay agnary nanina zazakely marary angazy iny marary andana dia efa hoentany zay akaiky ny hôpitaly dia za moa niteny mihitsy hoe aty hoa dokoterinay aty amin'ny toby aty dia lasa foana zany zay nandeha tonga zany zay iny gaga daholo any olona hoe fa nanina fa tsisy ody tsisy inona fa tonga dia sala nisosososy be foana zany zay dia kay moa zany tonga tao hoe mbola misy olona ho zany mama zany mbola misy olona ao paster dia fa nanina nareo dia nitantarana azy zazakely ty ohatrohatry zao dia naeno an'iny moa mama iny dia nantsoantso amin'ny paster dada injeo fa zazakely ty ohatrohatra an'izao dia iny moa zany paster hoetaty izy hoetaty dia tonga tao amin'ny sambre amin'ny paster zany zay mianaka iny dia apatorion amin'ny fandriana koa izy dia napatoriany teo dia nivavahany teo amin'izay zany le zazakely dia commencé efa hita hoe efa may ambanimbany foana zany le etan'le izy zany efa may ambany dia teo amin'izay dia ao zany paster fa andanonareo zy mandeha ao anatin'ny toby mipetraho izy amin'ny alitara ao anareo dia mivavaha arak'izay voatenin'ny ren'le zaza teo zay moa zany dia nentina taty amin'ny alitara taty amin'ny toby le zaza rehefa avy ao an-trano ao dia nentina taty amin'ny toby dia rehefa tonga taty amin'ny toby moa zany dia mipetraka tao kaiky ny alitara teo mbola fanintona ihany le zaza tao anatin'izany mbola sy dia tena afaka tsara zany le fanintona tao anatin'izany dia mbola nitoy ny tantara ary teto amin'ny alitara moa zany ny tena nahatsapana hoe efa lasa mihitsy ary dia io ny vavolovelona inona natoanao hoe niteny hoe lasa nanomboka tany an-trano moako zay vao avy mividy vary izy mianaka dia efa niraisiko foana le zazakely satria mamany efa tena nalemy tanteraka zany dia noetiko foana zany le zazakely dia vita vavaka tao amin'ny paster izy dia mbola noetiko indray izy teto amin'ny alitara dia niara-mivavaka teto daholo zay dia fijeriko an'le zaza zany fa tena tsisy aina tsony zany fijeriko anazy satria efa niatany zany amin'ny maha-olombelona hoe mba efa nahita olona ohatra zany foana miaina izy dia ohatrany tsy miverina tsony io ohatrany misento izy zany dia lasa any fa tsy miverina tsony dia miandry zany efa mamerina foana zany ato amin'ny ainako ato izy tsy mety miverina foana dia efa nangovotra efa tena mipararehetra zany hoe tena hoe zay zany dia paster nefa zany mamerimerina ao afarako ao hoe fa tsy maninona tsony izy dia mamerina amin'ny laoniny foana paster sady mitsoka foana dia hitako hoe misy aina miverina zany fa ao anaty koa zany amin'le hoe olombelona tonga dia hoe zay zany voninahitra moa an'Andriamanitra fa izy teo miratra be foana amin'ny masony sady tady ho ampiakarina foana fa rehefa tena miverina zany ny ainany iny efa ohatrany hoe tiatoro be amin'izay izy amin'izay sady miaina hitako hoe mitemy foana satria tsapaky foana zany eto amin'ny tratrany eto zany eto amin'ny fiainany eto tsisy mihitsy fa milepoka be makany tena ohatrany hoe tsisy tsony dia rehefa tena miverina tena hoe vita zany le vavaka sy le hoe nitsofo ny paster sady nivavahana misy aina sady amin'ny anarany Jesosy manao zany fo hita zany le tempotempo ohatr'izao amin'izay fa hoe mbola ambany kely zany izy fa hita efa tena hoe verina normal amin'izay sady masony efa mikipy amin'izay tonga dia efa nikipy ny teatory amin'izay dia izy mama hoe apatrio eto amin'izay izy tonga dia efa zay nomboka teo vita ny torimasony iny dia mitady sakafo be amin'izay izy juska zao izy lasa mahery ny sakafo be amin'izay maso zazy io efa niakatra efa tsy miaina tsony io zazy io tena izy efa nangofotra tafiteny taty Sylvie hoe lasy
raha nisy caméra dia afaka nampiaina fa adino naka nisy caméra samy midonaka daholo koa zany tsika tao anatin'le izy fa tena zavatra tena mahagaga la izy azo lazaina hoe naverina Andriamanitra tamin'ny fiainana ny ala tany amin'ny fahafatesana io zazy tena mipiterotia tamin'ny voalohany izy tao nefika fanjily izy nasainy natory dia jereko nanomboka ny anazo aina io zany hoe teo eny amin'ny altara petraka teo tao amin'ny altara nietsika tena 3 fois misitona hitanareo misitona rivotra tsapoana reny dia misitona rivotra be dia miantona dia tsy mientra dia mamoaka moramora dia aveo misitona le pateta dia ohatra hoe mamoaka ohatran'izay dia 3 fois dia rehefa aveo am'izay ohatra miakatra zay maso dia am'izay teny am'izay jesosy hoe tsofo ny lohany dia nanomboka ny sofona teo lohany am'izay dia verina ny aina io izy hitatsika somatany io Alleluia! Verina Jesosy dia afamafeona Christmas mahagaga iarahanao amin'ny HVKL Mission Zoma 23 décembre ao amin'ny Roxy Antaninarenina manomboka amin'ny 4 ny anime artiste tongava maro tsy misy vidim-pidirana ianao ny fijoroana ianao ny bearena ianao no misandraka toerana mentika ianao ino zay mikoaka eo anaty ianao manaiky ny fahefana m'Andriamanitra mpanjaka anao fa tsy misy tahaka anao amin'izay Andriamanitra misandraka no agnerivo ty vivry ty feno ilay fahatsarana sy anitra feno voninahitra ara-panambarana dia foazo no masony foko ahita sy alala tahaka ireo rehetra izay nampiasainao teo aloha anapahatakara any amin'ny lehibe ny voninahitra izay miasy fa ianao ny tompony fahefana ianao ny tompony ianao ny tompony voninahitra mandrakizay avofany Andriamanitra ny tana dia makasitazy amin'ny fona manontolo sotra ray sotra ny amin'ny fivoriana no anerivo ty sotra ny amin'ny fanatrehanao mahatoky sotra ny amin'ny teninao be voninahitra sotra ny amin'ny antsonao ho antsiray avy zay toga eto nytaonao tamin'ny alalany fananao masina no anerivo ho anay ty fivoriana no anerivo ty manambaratra ny sitaponao aminay mangetaetanao zay sotra ray manao mifankasitrana mandrakizay halleluia dia raina mandrakizay tompony anarana animarivane fao siagana caminao siairazafa tikuyana andray ny teny pahasoavana avy aminao miangavy a Jesosy ro karazana sakana rehetra manelingelina amin'ny fifatohany tsiray avy tsy hafahany mandray ny fahamarinana avy aminao esolo-lavitra ao anatin'ity fivoriany aoka ny fosiny saina mampanany tsiray avy zay tongeto mifantoka ao anaty fanambarana ifandray amin'ny teny-pahamarinana
ary andray teny mpanivana mivantana avy aminao manambarany sitraponao aminay efa mihaino anao zay amin'ny anaran Jesosy avy any Nazareta. Amen. Tiafa mafimafimafy mahazo toerana to miarabantsika tsara iaby eto amin'ny fanatrian'ny fotoana any arivo. Mino fa fotoana faran'izay tena spesial loany ifandraisanao ilay velona mandrakizay. Alleluia. Anio izy amangy ianao ny fomba tsy takatry ny saindray amin'ny alalan'ny teny. Amen. Raiso baibolitsika boky Isaia toko 5:1 raiky amin'ny telopolo. Isaia toko 5:1 raiky amin'ny telopolo. Zao mivaky ny teny rehefa hita dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izay miandry an'i Jehovah dia mandroso hery kosa elatra no ekarany tahaka ny voromanidina, tahaka ny voromahery. Hiazakazaka izy nefa tsy ho sasatra, andeha izy nefa tsy ho reraka. Elo hoe zany teny zany ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe zay miandry an'i Jehovah ozy izy dia mandroso hery. Misy ary tsy azo lafina ao anatin'ity fanjakana ity ny fandrosoan-kely. Miala eo amin'ny dingana anankiray ianao miditra eo midingany fanehoan-kely ambonimbony kokoa. Ozy izy elatra ozy izy lekarany tsy tena izy hoe miakatra amin'ny tongony izy fa ny olona miandry an'i Jehovah zany mandroso hery sady manana elatra. Dia ozy izy ny baiboly hoe tsy tahaka ny fody mikoropaka na tahaka ny gana manidina tsy mahazaka tena fa tahaka ny voromahery tonga any amin'ny avo lavitra. Ozy izy hoe hiazakazaka izy ozy izy nefa tsy sasatra, andeha izy ozy izy nefa tsy ho reraka. Eto amin'ity teny ity ny tompo dia manome fanoharana antsika amin'ny karazana sidina. Ireo hoe sidina miakatra tahaka ny amin'ny voromahery ara-panahy. Ny fiarahantsika amin'Andriamanitra zany dia misy dingana. Ianao kristiana io zany dia tian'Andriamanitra anana fanehoan-kely amin'ny dingana siaavo any amin'izay toerana afaky ny tondran'Andriamanitra anao mihoatra no sidiny vorona rehetra misy eto ambonin'ny tany. Raha mandingitsika ny zavatra rehetra efa nataon'ny tompo ara-panahy eo amin'ny fiainantsika dia tadidio na nisy fanovana goavana be ao anatinao Andriamanitra. Taminao ilay tonga olo-baovao iny nandray an'i Jesosy ara-panahy dia be dia be ny zavatra efa nomen'Andriamanitra anao atomombananao eo amin'ilay endrim-panehoana tena tia nisehoanao eto ambonin'ny tany amazanany ianao. Ohatra n'ireny nomen'Andriamanitra antsika ny heriny. Ozy izy hoe izay nandray azy ozy izy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Nomeny antsika ny voninahitra ozy izy raha eo ozy izy sotranao efa nomeko azy ozy izy ny voninahitra izay nomenao ahy. Nomeny antsika ny teniny. Christmas mahagaga iarahanao amin'ny HVKL Mission Zoma 23 décembre ao amin'ny Roxy Antaninarenina manomboka amin'ny 4:00 ny anime artiste. Tongava maro tsy misy vidim-pidirana.